Fa tsy misy intsony amin'izao ny délestage ao Toliara hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena sady solombavam-bahoaka voafily tao Toliara voalohany sy teny Irandrina Soloniaiko. Tsisy délestage mihitsiny eto Toliara. Ko tsy fahaizany miara-miasa amireo partenaire antsika reo. Raha ny zavatra installé eto zany panneau solaire eo amin'ny 4 mégawatt latsaka kely eo zany panneau solaire. Dia production zay. Production faharoa mizara roa le izy faharoa thermique zany any 20 mégawatt. Tsy maintsy ampifamadihana nefa ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro sy mandeha amin'ny solika mba tsy handany be hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Irandrina Soloniaiko. Zay fantarina mipetraka hoe tsy maintsy afamadika tsy maintsy afamadika satria raha mampiasa thermique tsika dia miimporter gasoil avy any ivelany. Fa raha mampiasa panneau solaire tsika dia miimporter soleil eto an-toerana. Dikan'izay zany sady miamatanjaka volantsika malagasy sady indrindrandrindra koa mora le izy. Fantatsika tsara tsy maintsy hiadina mahasolombavam-bahoakanay maximum ny vidin'izany panneau solaire zany dia any amin'ny 10 cents par kilo zany. Izay no zavatra jerentsika satria production gasoil io afa tsy haiko firy. Isy ihany koa ny fanadihadiana parlementaire momba ny Onasa Jirama ho iatrany ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Tsy maintsy holazaina amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra notazomina tsy ambaratelo tao amin'ity orinasa ity ho ihany sy teny Irandrina Soloniaiko. Fa araka ny fantatsika vahoaka malagasy hisy enquête parlementaire atao Jirama. Fa tsy maintsy mbola ampafantarinay nareo vahoaka malagasy rehetra inona le zavatra voatakona nandritran'izay fotoan'izay, inona le zavatra tsy ambaratelo tsy nentina ampafantarina vahoaka malagasy tamin'ny momba ny Jirama zany mahasolombavam-bahoaka anay. Nisy moa ny fidinana ifotony nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Irandrina Soloniaiko tao amin'ny Jirama Toliara. Soahoan'ny fitiavany an'ity firenena fa ohatrany hoe misy rivotra anangonan-karena ave zay natony. Fa raha tena jereny tsara ka napetrany zany rehetrarehetra zany zany ekenketo zany e. Nefy namizany teo anatiny na azy natao tsara ny manaro-maso iny ary ny zavatra rehetra fa izy mihitsy tsy hoamanoton'le ety manjary lasa hotany hoe izany no manakana atsika hoe vandrongorotra taty amin'ilay filohan'ny republika le fahefana. Fa hoe zany zany mahatonga andratsirika miananganany atao hoe steritere satria tsy fantany hoe misy fikeonandohan'ireo manam-pahaizana da tsy azo atao ambany zavatra. Fa nefa na izany azy dia tsy niongana ihany ny farafatsiraka satria tsy tena nandeha mahitsy tsara intsony ilay fitondrana fa retao anatiny ary tovalana ty hoe famindra-pingana dia mitadina hoe idinina ndray ny lalam-baovao any kely fa tsy mety trompy. Fa raha tena mametrika mihitsy le firenena ny tondrana tany sy ny fanjakana na ty aminy azy fahefana mandre itoko fa le fitiavana teo anatiny tsy fantatra aloha fa zany mety zany. Raha ohatra hoe andeha amina hoe décentralisation effective mety zany hoe satria misy zavatra ngezabenge tenenareo misarotra hoe le anao hoe fikeonan'ireo firenena any amin'ny fifaminana any mbola tena maty be ny manao an'izany amin'izao ary ny zavatra any izy dia zao raha vao ratsy fitondra fotsiny le firenena le fitondran'le firenena fotsiny le filoha tsy maintsy iongana ihany izy na tino na ty fanamariana kely fotsiny zany no tiako teneny lasa misy zavatra fangaroaro azadiny fa taorinan'ireny zavatra nandritry ny politaony reny sy le farany teo dia badehibe ny zavatra nitakitsika hoe andaotsika zany mba hanova ifotony mihitsy aza fangaro zay zany hoe ny mpitondra amin'izao fotoan'izao zany tsy natao hoe marina aloha fa misy zavatra anankitelo lehibe ny andrisan'izany hoe mamazy olana maika talany hoe jiro sy ny rano ny sécurité sy ny karazany dia avy eo zay azavona vola fa hanamiodina araka ny tokony izy. Faharoan'izay dia mba hoe anatsarana aloha farafaharatsiny réforme zany administrative na économique zay azo zay prioritaire eto amin'ny tany sy ny fanjakana mba hametrahana fototra afahantsika zany andovany zay olona mandeha eo zavatra tsara. Dia fahatelo ara nisan'ny ngeza indrindra
de fandianana amin'ity fanovana ifotonyity zay nitakitsika menakavitsika ne nitaky anio e ary zany zavatra rehetrarehetra nyresantsika rehetrarehetra zany a de tsara diniana inona le olana zay zany zao le ataontsika hoe diagnostika mamendretsika hoe inona le zavatra tena tsy mety rehetrarehetra teo satria zavatra anakirongezabe fotsiny mariako hoe tena le gouvernance politique zany hoe ny fitantanana ara-politika aiza misy firenena anana atoko politika 23 raha tsy eto Madagasikara nefa ny anakefatra ny tendance eto ambonin'ny tany raha misy ny projet de société tsisy faharoan'izay a resaka gouvernance sectorielle na ny amin'ny famboleny io na resaka jiro sy ny karazany be dehibe zany mila jerentsika ary tsika ao mila manararoatra amin'ity indray mitoraka ity aoka tsy ho teneny hoe sarotra be manao azy fa raha mora eo fa nataony rehetrarehetra fa mahasarotra azy zay indrindra mila miezaka tsika beranary ao anatin'ity PGET apetsaka hoe participation citoyenne enao za sika rehetrarehetra manana andraikitra amin'io fa tsy hoe ny atoko politika rehetra ka aoka tsy afangaro le izy ity fitondrana ity tsy fitondrana normal izy ity a fa andeha am'izay lalana nyresahako teo zay ka aoka angamba tsy afangaro hoe makasitraka anaraka dokambatra vitsivitsika de verina manao ny fandarany ray farany amin'ny taona 2024 revo ity fandarana be amiray ihany keo fa intsika mbola eto mitafiditra lalindalina ao anatin'le hoe concertation mety votovotoatiny mety fandehan'ny fizotrany zany zay io zany zao ny ataontsika hoe fandebiasan'ny mpaneo hevitra teo Rabe Landry fa angamba ataontsika hoe eny e misy antso vavonina aloha de raitsika izy a de recentretsika kely izy ndao ary efa teo fa miverina de zaho manao fanamarinana zaho aloha namana vahiny mbola tsy nafantatra mihitsy hoe ity firenena ray tony a stabila be ny politika aminazy patitaka ambony ambany ny rafitra politika sy ny fitantanana sy ny fitantanana politika ao aminazy eo nefa maroso be ny toekarenany fa ny fantako a rehefa mipatitaka ambony ambany fitantanana politika io anisan'izany Madagasikara vokatry ny rafitra itondranan'ilay firenena de mipatitaka ambony ambany ihany koa ny toekarenany meko ohatra anankiray ianareo a fanalamanga io a conseil d'administration maneriny ny DG fa rehefa mipatitaka ny politika tamin'ny 2009 fa tonga de andravandranala conseil d'administration de nitendrena avy any amin'ny ministère le DG a sady lasa DG sady DG no administrateur potika atao le fanalamanga ny verina stable andray izy nanomboka 2015 angamba ny rehefa verina le conseil d'administration de izy nanendriny DG fa izao ndray mipatitaka ny politika tonga de nalany maina fotsiny tao ndray le DG de tsy fantandray izy olana petrapetrany ao ndray a de asa ndray anahoana ndray nefa ran'le société de politika ngely économie raha vao tsy stable amin'ny politika tompoko zay no fazahoko azy a de ozy ianao ihany teny eto Madagasikara efa manjaky ny parti politique tsy Madagasikara ihany fa ny tany manao état unitaire ary misy régime présidentiel na semi présidentiel no voan'io fa ny tany état fédéral ary mampiasa ny régime pile simple parlementaire raha be indrindra anankitelo ny États-Unis moa fa iny efa nazy manokana mihitsy ny aro fotsiny anazy fa jereo nge ny afrikanina rehetrarehetra voany daholo ka satria miazakazaka samy tedy tao de zao ary le parti politique tsy hitanao raha tsy efa mipataka ambony ambany le firenena nakaiza zao zany parti politika manjakiny zany na tsy nitondran'ny Ngaradiolina teo iny tsy hitanao ange zay fa zao am'izay mipatitaka le firenena iny daholo izy miazakazaka daholo izy rehetrarehetra de za zany eto de efa manao conseil raha tianareo foanana io parti politique zavotany io nanao état unitaire nareo nanao état fédéral nareo ataovy pure simple parlementaire io a fa tsy mety atoko politique moatray anankitelo eo anareo satria rehefa tsy manana assemblée tsy manana député anao de ravany zany ianao ary anisany tsy mampandeha tokoa ny famelana ny indépendant irotsaka any amin'ny sombavabahoaka saotra tompo de tena misaotra ny le rahalahy teo marina daholo nge ny zavatra voalazanao teo e fa izany reto za tsy miteny hoe ataovy état unitaire na ataovy état fédéral fa metraka an'le processus fotsiny metraka an'le zotra ako ary tsika eto tsy afaka hiteny hoe ataovy an'izao na ataovy an'izao fa hevitra daholo moa zany zay tsisy maharatsy azy fa ny esprit zany hoe ny fotom-pisainana hitondrana an'le concertation nationale ange hoe zay tapaky ny rehetrarehetra zay tapaky ny be sy maro satria farafahabetsany tokony nisy karazana proposition ana constitution roa na telo tsy maninona nge zany e de zay lany olona eo lany fa ny tiako anamariana kely fotsiny tena marina ihany tokoa zany a tsika zao nge anatina ataontsika hoe tena fisavoritana ara-politika novoleny satria ny olana teto de resaka sosialy ozy asy ekonomika ka mila mitandrina ihany tsika am'le hoe anongana prime ministre andravany zao ary tsy fotoana koa zao aloha fangalana bahana ara-politika za de manameloka tanteraka an'izay mihitsy raha misy karazan'olona zany anatina fotoanam-panjakana
na anatin'ny na institution zany a tady anararaotran'zany ataontsika hoe timo zany ataontsika hoe fotoana anankiray afahantsika manangana zavatra vaovao a ka ampitodika zany any amin'ny tena ny tena tsy mety kose ary tiako tenenina fotsiny ary mariako fa fantatro loatra amin'ny prime ministre amin'izao fotoana io dia tsy mamanana izy sady tsy mpanao politika moa tsy manana ambition politique dika zany tsy hitako hoe sao de diso adversaire tsika verina amin'le tenin'ny pasteur zaka hoe asivy vitsika maintsy mivitsika mena ao anaty tavangy anankiray petraka tsara io rehefa tsy mihitsy amin'io tavangy io fa rehefa misy olona avy ety evela manotsana an'io fanaiky tso ary famono tandremy fa sao de diso adversaire antso raha mbola misy an'izao dia amiditsika hatrany fa mirosiana ao anatin'le teo anatin'le izy ianao fa nanipika any tary aloha ny anjara toerana sy ny asy mandraikitra hoe miavaka tsara ve zany zao le efa misy antso raisitsika aloha izy ary raisinana aloha miaraba tompoka salama e aloha mirabatsilo tombolano ny fotony nataotsika za manokana situation misy zany sy mampiray natao efa za tonga de fa état militaire amin'any eto fa décentralisé ny fafapary ilany eto zany fédéralisme zany efanapin'andriamanitra pratika de fa ray aza mitady zay mampisaraka fa mbosaroka be zany samihafa mitetrainy amsika de momba situation misy fa mbola mifampitoraka tsy fa de misy tonga otorina ongana raha fitsika fidy zay politika ny légalisé azy nefa izy tika rehetrarehetra zany tompona ndraiky karaha voatzay mitondratsika ni tsy kristianina mihitsy mifampitenena voatsika tsy nanao any tapaka avy any aminao iny ny azy zany ny heviny hoe tena tsy aka nandranandrana afo zany fa aloha le état unitaire décentralisé no mety amintsika io fafon'andriamanitro nosy Madagasikara de zao le heviny anankiray mety zany ka mety zany fa araky ny teniky tao any fotikevitra ge de zao hoe aleo ny olona aleo ny vahoaka no anapaky fa hevitra daholo nge zany fa rehefa ny anatin'ny concertation nationale lany tsika misehatra misy atsika manolotra hoe zao ara ny tombon'ny unitaire zao ny tombon'ny fédéralisme satria za manana ny teny hoteneniko koa amin'io fa io amiko a ny sady miresaka système tsika miresaka olombelona zay foana nge ny zavatra rehetrarehetra na tsara takininna na système rehefa ratsy ny olombelona apetraka amin'ny le toerana tokony ampiodina le système tsy mandeha io na tsara takininna na ny olombelona ka rehefa araky ny tenin'ny Lazare Zafiaso efa rafitra efa maty io tsy mandeha io zany ary eo anankiroa reo zany tsy afaka mandeha rery mihitsy fa tsy maintsy miaraka foana fa tia fanamarinana kely fotsiny ianao ohatra nisy fanontaniana letika le hoe miavaka tsara ve sa mahona le fifamenona ny FFKM sy le ministère d'État ao anatin'ity resaka concertation eo mantsy mampirorosaina ny olona koa hoe ahoana tsara ny tena pena appui logistique ihany ataon'ny fanjakana ny FFKM inona tsara nisy fanontaniana voalohan'le mpiantso teo moa zany ao mba hijorotsy anao an'le hoe kabarinana fotsiny ny FFKM fa matena ho afana tena iny tena apetraka tsara mazava ny fitondran-draharaha zany ny tompon-draharaha zany de mifanjakana fa ny antoka kosa ny le arofanina teo dia zay ny anjaran'ny FFKM ary tena mipetraka amin'izay zany autorité morale azy fa zao kosa tsy vitan'ireo hoe ny FFKM sy ny fanjakana rery io fa le FFKM zany miaraka amin'ireo le ataontsika hoe ny ray aman-dreny ara-draza na ny organisation société civile ny syndicat raha ohatra ka zay hita hipetraka any izy anao an'izay arofaniny zay fa eo kosa aloha de tsy maintsy misafidy ianao hoe na ianao mpandray tsara na ianao mpikarakara na ianao anao arofanina fa sady tsalasa hoe anao arofaniny ianao nanao anary tiako mariana kely fotsiny zany rassurena ny rehetrarehetra de zao hoe iny am'izao mieritreritsika raha ohatra ka manana an'izay le fahefana manao zay de anao digitalisation ny collecte rehetra zany hoe fanangonana ny zavatra avoakany hatrany fokotany dia ho digitalisé zany tikan'izay hoe ny zavatra rehetrarehetra tapaka any fokotany any amin'ny amanarivony any toka misy fokotany zay voafidy zany ma tokony anaovana an'le fakakevitra de tokony androany mivoaka vanila izy tokony androany any de fa azo le hevitra inona dikan'izay mba tsy ho very le zavatra navoakan'le olona tany zany azo antoka zany fa azony olona consultena amin'ny site web amin'ny plateforme zay atsangan'ny ministère ny d'État zany amin'ny chargé de fondation auprès de ny république ny information rehetrarehetra ary azony olona consultena ary tsy mbola vitan'izany keo ary fa misy olona ohatra hoe
tsy tany am'le toerana izy ohatra hoe tala amin'ny diaspora afaka mandray anjara mihitsy isaky ny tematika tafiditra ao anatin'le système zany a de azo angonina daholo ny hevitry ny rehetrarehetra de rehefa aveo iny ny compilena avondrona zany de iny ny angalana n'le hevitra rehetrarehetra hodiniana any amin'ny région hodiniana ty amin'ny lafiny national zany hoe solitena am'izay moa zany mandeha am'ireo fa mba tsy avery satria zay foana mantsy ny olana hoe ny zavatra nalaina tany ambany tany de averyny any amin'ny commune de ny amin'ny commune vainy any amin'ny district de tsy raha de varany le hevitr'olona tany ambany tany tsisy tonga ty ambony fa manjavona de dika zay zany rassurena ny olona tazomina ary everina hoe nanana base de données mazava tsara mihitsy zany reny information avy any ambany reny za mbola manana folomindritra tsika arabe landry amin'ny akapobeany itsikio zany zao satria efa misy any zany karazana hoe zavatra mandeha ny anivon'ny faritra mikasika ny ole hoe karazana savaranonando inona le atao anatiny satria mety inona le atao zany ao anatiny hoe karazana ao anatin'ny approche mihitsy le izy ao anatin'le approche mihitsy satria rehefa misy zavatra ataonao any fianaratsoa tsika miteny zao anomboka fianaratsorery efa misy reny zany ahitanao hoe ny hoe ahoana zany ny zavatra mety ho sakana inona zavatra tokony hovaina raha miteny frantsay zany izy hoe manao simulation tena zay mihitsy no misy manko mihevitra sao de efa ive zany tsy tena izy iny fa hitanao hoe fa na izany koa rehefa hitanao sady hoe manahoana zany ny tendance ny hevitry ny olona ny am'ireny zavatra reny atsaranao an'le hoe raha zavatra ohatr'izao no atao zany mety tena hivoaka ve ny hevitr'olona satria misy toerana any tsy m'intéressé azy koa re ohatra Tananarivo zao nge zao bon tena na Tananarivo zany de hoe ahoana zany ny amahana an'ty olana da embouteillage sy ny resaka délestation aty fa raha ny any amin'ny faritra misy ranomasina de ny azo ny jony ny tena mahamay azy sy ny hoe ny ahoana ny itrandrahana ny zavatra ambanin'ny tany eo de fampifezana ohatra zany teneko zao fa tsy zay rery ny zavatra diniana fa be deaibe ny zavatra maro lafya tsy maintsy jerena ny fotony ary zay mahatonga nytsindrisy hoe tsy ataoko tontona ka maimaika satria akinany ny firenena sy noavindreo zanakitsika ireo rapitsy mihitsy angele izy ialana amin'ny zavatra rehetrarehetra kritike tsy isan'andro resaka fanaovana politika gouvernance politique tsy ateo inona ny tokony atao samy mpanao politika ho idinika kanefa koa manana neviny ny olona tsotra amin'ny fahitana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara de reny hevitry reny no avondrona de reny no avadika karazana olalana avadika fampifehezana mba tsaratsara koa zany tsakilany koa misy ataontsika hoe karazana mety sectoriel ve ny lazana le satria teo andivo ministère ny artisanat sy ny tourisme zao de fa nanao koa izy nanao tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina ho an'ny lafiny asa tanana natao teretsy ampasan'ny malo tetsy ny amin'ny setry ny fizahantany ahoana indray no andikanan'ireny reny zany zao karazana inona satria nanao koa zao ohatra ny hoe ny fanabeazana le teria ivato tery nisy ihany koa ny sehatra hafa fa mba dinidinika ny kristianina moa zany nanao ny azo metika ireny zany zao inona karazana fanomanany reny satria déjà nge hita au niveau n'ireny sectoriel n'ireny hoe manahoana zany le satria raha ny tena tokony misy tokony hanao diagnostic tanteraka tokoa zany sectoriellement ny gouvernement rehetrarehetra ny département ministériel le ahitana hoe inona ny zavatra tena tsy mety ato fa rehefa aveo reny ho taratra avary avy amin'ny ataontsika hoe ny fanatsikerana ataon'ny olona ry satria tsy maintsy zay foana moa mengy amina tsikera ny zavatra atao de mijery ny vahaolana de mijery hoe inona no atao ary ahoana ny ahafahana mametraka rafitra zany apatsara sy apatonga n'iny ho lasa tena hoe iainany eto amin'ny tany sy firenena fa tsy hoe akory alailaina fotsiny le hevitr'olona de adalaina le olona de aveo tsy rarahina le izy fa nefa ihany ko nefany tsy maintsy jerena hoe izy ny tena be mpangataka ao anatin'le hevitra fa tsisy hoe ty arina raha olona ray kosa ve nefa misy olona arivo mangataka an'le izy de kanefa tsy azonao arina le hevitra olona ray fa mety ahoana ara sao de mety manana ny lanjany kokoa le an'le ray noho n'le arivo zany rehetrarehetra zany zany de efa zay le manaovana hoe digitalisation hoe ahitana hoe ohatr'izao ny hevitra nyvoaka tary ohatr'izao ny olona safidy an'iny ohatr'izao ny olona nitaky an'iny mba ahitanao le tendance zany atao io zany misy atao le hoe dashboard le tableau de bord zany ahafahanao mahita amin'ny akapobeny hoe tamin'ny fotoana ohatr'izao zavatra mitranga de rehefa aveo iny avondrona zany satria lasa amin'ny commune indray iny de aveo iny commune indray miakatra any amin'ny district de ny district indray miakatra any amin'ny région fa mediovina zany le izy atsaraina
de rehefa aveo iny any dinihana ty amin'ny lafiny nasionaly masaka tsara fa mandray an'le hevitra rehetrarehetra va ny fotony ie de tsy hainokilany ko de ny olona zany zao inona moa zany zao ny tena anaovana an'le mahakasika an'izy andray iny satria nresahan'ny prime ministre tao misy vo teo amin'ny toerana nomboka tamin'ny faharoapolo volana oktobra zany de hoe manao lotsika audit mandeha ny IGE ny cour des comptes any rehetrarehetra any anampy amin'inona anampy manao ty antsy ty restika izy aloha ndawary miaraba miaraba toko ndawary miaraba ny vahiny de miaraba nareo amin'ny tompony rehetrarehetra miaraba toko gasy rehetra voalohany tiako ambany aloha de hoe ny fanendrena olona aloha zany ano na tamin'ny fanombohany ny taorinantolona de tena hoe tokony tsy atao aloha ny fanendrena satria tena ny fanarenana ny firenena mihitsy ny tena hoe amahetreto aloha zany ny tena mainty atao koa moa zany efa vita izy de zany mba efitra manaraka le hoe raha tsy andava le reo institution reo ihany tokony tonga de tolona aloha le olona ina aloha fa ny ACC tokony olony olony fanapozana zany tokony solo am'ireo ACC reo ohatr'izay koa ny CENI sy lona tanteraka misy fa de atao pasiela hoe an'olona anankiray tsy notolonao satria tena lehibe le olona vaovao zany mpanavozana no tokony apetraka ny gouvernement moa zany efa reo mohita fa misy any koa mbola tsy hoe araky ny fitapiaza araky ny eritreritry ny hoe mpanavozana fa hoe mbola ao ihany le olona azo tonga teo aloha donc zany da tena izy tony hoe fanamo zany la ohatra tsy ananany anajana leo hoe fanoloana zany tena mahatao zany na de zany any fa hoe fanoloana olona any amin'ny sasany hoe famesinandreo olona tsy nalombaoka zay ny tsy mety fa hoe tena hoe le olo paravozana manarak'izay ndray a nisaka le jiramba zany mbola fiaina ihany iny mbola manahirana ary tokony ho atao izy mbola hoe maika zany hoe tena le jirama io zany mba jerena mifanontana mpahasairana le vahoaka mihitsy maro mbola ao anaty fakapahanjiry sy ny rehetra zany ohatrohatr'izay zao valo mbola mitraka ny fanapahana fa mba tia mapetraka zany de hoe rehefa fanambarana sy fanavozana natao de tena avozy tanteraka rehefa tena mba lololona ihany zay zany mba nan'ireo zany raha mbola reo olona teo zany mbola ao tanàna maromaro any amin'ny misy zany fetra mbola mandinga le fanavozana zay de miraha sotoko de ohatran'ny tomba avao de raha ohatra fitaovavenana miatso amin'ny apitry ndray soratoko eny maneo ihany le fa ny fotoanantsika efa mivotra be ara-belandry fa nresana teo moa zany hoe audit inona hoe maneo amin'ny 3 mois eo ny eritreretinaovana lisy anampy amin'inona lisy mbola misy fandraisina amin'ity concertation zay andeha ity zany sa hoe anampy any anatin'le modernisation ana hita le point numéro 2 zany anatin'le ataotsika hoe fomba fijery eo anatin'le PGE satria modernisation des états zany miady amina corruption zany de manafaingana asy zany de rehefa misy an'izay resaka audit zay de tsy maintsy fihita hoe aiza raha le misy lavaka ary tsy maintsy fahaizina ny olona zay nahitana hoe zavatra tsy metimety sy manjavonjavona fa tsy maintsy mandeha tsikelikely tsika mandeha tsikelikely tsika satria séquentiel le processus ary verika aloha fa za rehefa mitazany aty ivelany marina aloha fa voaray rovolana 3 volana am'ty zareo teo de rehefa tsara olona ma tsy manao évaluation de tsy maintsy jerena amina drafitra zay petraka hoe ty ny zavatra andrasana aminy de za mahita hoe mandroso zareo misy tokoa mety ministera mety tavozavotsy tena misy zany fa amin'ny ankapobeny kosa aloha le gouvernement tena hitako hoe tena miezaka manao hoe ary mikipy fotsiny kosa amin'ny maso raha ohatra hoe ilaza fa hoe tsy manao satria zay indray de rehefa resaka fomba fijery hafa satria raha miresaka teo zao le ranga teo za zao taloha adiny 3 ao zany ny afaka miasa ny ampiasana tamin'ny asa fa zaho aty tena afaka miasa tontolo ny andro mihitsy tsy fantarao ny any amin'ny sasany any ary rano tena masamany efa taona zay tsy nanana rano tao an-trano fa vao maly sa fa komaly feno ny cuvako tany ambony tafotranoko amiko zany amin'ny maha olotsotra de faly ary mitoraka voninkazo ny mpitondra
fa mizavatra koa nefa tsy vita andranoandrano a fa zay tsika mila mba micomprendre mila manana fatokisa rano zareo tsika fa am kosa aloha rehefa mita hoe misy ministera tena tsy mandeha de tsara ihany kosa aloha soloana le ministra fa tsy hoe koa ny gouvernement tanoravana fa animba zavatra satria naminao me fotsiny aretadiotsika takitika 2 volana le olona ray volana ngelany am resaka nomination sy resaka pitsipitsy loatra zany de zany ve ny andanitsika fotoana amle tsika namako te hitodika am namako ara-politika azo atao foana fampiresaka ry rahalahy sy anabavy apetraka ny espace de dialogue de jerena hoe ahoana zany ny sehatra fa io zao fa nitrangana le hoe le conseil na inona moa ty be lehibe igny nefa zavatra natsaka tamin'ny herinandro iny mahakasika nyty resaka re fondation ty de reny zavatra reny ny tsaratsara itsika zany fa tsy andravan'ny efa aloha tsika satria io zao nafa tsika miodina aloha